Ny manatitra ny arava topoko lahy sy topoko vavy tonga soa indray tanatin'izao fampalalam-baovao izao manasanao avetrany ary anaraka n'izay vaovao atsika izay avetrany ary dia ny ako ny dia ny filohan tetezamita tany Tomasina moa no etsika isantarana ny vaovao tsy kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity Andriamatoa Andry Rajoelina fa ho kandida kosa amin'ny fifidianana filoham-pirenena afaka 10 taona araka ny fanambarana nataony nandritra ny fitsidiana ny tanterahany tany Tomasina faritra Atsinanana ny farany herinandro teo fanadihadiana eo amin'ny sariny Stéphane na Razafy Manjemy. Raha ny fanambarana nataony tamin'ny vahoaka ny Tomasina ny farany herinandro teo dia ho isan'ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ny filohany tetezamita Andry Rajoelina raha toa ka efa nanambara ampahay be maso mikasika ny firotsahany amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona ity ny tenany. Ny rano maleo hiaraka isika moa nitondrany hafatra ho an'ny vahoaka ny Tomasina. Fantatro fa nalahelo ianareo betsaka taminareo no nitomany betsaka taminareo no namin'ny teny fankahirezana betsaka taminareo no nanoratra taratasy maro no latsa-dranomaso tamin'ny hoe tsy latsaka anisan'ny hovidina ny tena zany koa dia ny zavatra afatra tiako apetraka ho an'ny mpanao politika malagasy dia ny hoe aoka zay ny fitiavateny aoka zay ny fitiavam-pahefana diso tafahoatra ary indrindra tiako nampiseho teo amin'izao tontolo izao fa ny fitiavan-tanindrazana no lehibe indrindra mihoatra ny zava-drehetra zay fitiavan-tanindrazana zay no tiako naseho anao malagasy namako izay fitiavan-tanindrazana zay no tiako nampiseho teo amason'izao tontolo izao hoe mbola misy homme d'état aty Afrika ary mbola misy homme d'état eto Madagasikara. Aza malahelo aho ianareo satria tsika dia hiaraka foana tsy anaranareo ny tenako fa eo anilanareo mandrakariva ka izay ny tiako anaovantsika n'le hira miaraka hoe ainareo ve le hiran'ny maleo hiaraka isika ainareo satria anareo hiaraka isika natomany nasarika iary zakany mafy fefavolokiafy. Fitokanana telo sosona no tanterahana teto Tomasina ny farany herinandro teo dia ny fitokanana ny Dranomora, ny Lapan'ny tanàna ary ny hôpitaly manara-penitra. Tsy tanteraka ireo zava-bita ireo izy raha tsy nanana fitiavan-tanindrazana amin'ny tantana ka nitondrany fananarana ho an'ny mpanao politika mba tsy ho titena diso tafahoatra mba hijery ihany koa ny tombontsoan'ny vahoaka. Ny hôpitaly dia natao hitsaboana. Ny hôpitaly dia natao amelomanaina, amelomana ny vahoaka, amelomana ny mpiarabelona fa tsy amelomana ny tena. Satria ny toerana teo amin'nisy amin'ny hôpitaly nataontsika io, teo amin'ny hôpitaly naorintsika io dia fantatrareo fa nataon'ny sasany amelomana ny tenany. Izay ny fanaovana politika tokony hovana satria tsy tokony tenanao tsony no jerenao fa tokony be sy ny maro dia ny vahoaka malagasy izany teo plasy tokovany. Ny totaly 2020 ireo Dranomora naorina teto Tomasina izay aloha isam-bolana mandritra ny 10 taona ny vidiny. Ny hôpitaly manara-penitra kosa dia misy fandriana ho an'ny marary miisa 70 ary eo anivon'ity hôpitaly ity dia ahitana ireo fitaovana fitiliana manara-penitra samihafa. Ny fahavitan'ireo zava-bita ireo ny filohan'ny tetezamita dia nahafahana nampiseho fa afaka manangana isika na tsy misy aza ny famatsiam-bola avy any ivelany.